Lanonana roa sosona kosa no totosa tao amin'ny sekoly ambony Gendarmerie-pirenena Moramanga ny zoma lasa teo. Voalohany tamin'izany ny famindram-pahefana teo amin'ny komandin'ity sekoly ity dia ny Général Ramananjatovo Alphonse izay komandy teo aloha sy ny kolonely Rambemananjara Herniana komandy vaovao. Nanaraka izany ihany koa ny famohanana ireo zandarina vita fiofanana ny isa 10 mianadahy. Totosany zoma 20 Jolay 2024 lasa teo atao amin'ny sekoly ambony ny Gendarmerie-pirenena tao Moramanga ESJN ny lanonana ara-miaramila dia ny famindram-pahefana teo amin'ny komande vaovao ny sekoly ity ny kolonely Rambemananjara Herniana sy ny Général Ramananjatovo Alphonse komande teo aloha. Ezaka maro no miandry hoy ny kolonely Rambemananjara Herniana ary hatramin'ny navoatendry azy teo amin'izany toeran'izany dia efa nanao izay tratrany hitondra fampandrosoana eo anivon'ity sekoly ambony ny Gendarmerie-pirenena ity ny tenany. Nanamarika ny lanonana tao amin'ny sekoly ambony Gendarmerie tao Moramanga ny zoma lasa teo ihany koa ny famohanana ireo tamin'ny fomba ofisialy mpianatra vao na vita fifanana misy 10 mianadahy ka ny 30 mianadahy amin'izy ireo dia manamboninahitra manaraka ny fiofanana cours d'application des officiers andiany faharoa amby efapolo izay nahitana teratany vahiny misy 3 togolais iray, komoriana iray, kongolais iray. Ny 20 mianadahy kosa dia manamboninahitra lefitra nanaraka ny fiofanana élève gradé andiany faha 9 izay nahitana vehivavy misy 3. Izy ireo ny vehivavy voalohany sy lasa gradé amin'ireo vehivavy manamboninahitra lefitra eto anivon'ny Gendarmerie-pirenena. Nisy ny fifandimbiasa mpitenenana ka tamin'izany no nilazany ny Général Randriamanarina Jean-Christophe sekretera-panjakana mididiny Gendarmerie-pirenena fa mafy sy sarotra ny adidy hatrehan'ny komandin'ny sekoly ambony ny Gendarmerie-pirenena ka mila fahavononana izany ary mirary izy ny mba ahavitana zavatra tsara kokoa no ny vitany teo aloha. Manantena vokatra tsara avy amin'ireo mpianatra vao navita fiofanana ho izy ny vahoaka malagasy ka tsy tokony andraraka ilombiandoha amin'izany isika. Miantso ny vahoaka ihany koa izy mba hanome tanana ny Gendarmerie amin'ny fanomezam-baovao iadina amin'ny tsy fandriampahalemana no mafisiny ihany koa fa tsy maintsy mamonjy ny toerana vaovao hanendrena azy avy izy ireo raha vao mivoaka ny sekoly.